Mbola ampifaliana hatrany no iara-banatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Na dia efa mifankahita tamin'ny maraina aza ary dia miraro ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra. Aleloia. Ny lohateny izay hoentina ho antsika amin'ity tapany folakandro ity dia mikasika ny amin'ny fahazotoana. Aleloia. Ny fahazotoana. Mamaky tenin'Andriamanitra isika ato amin'ny bokin'ny Mpanjaka faharoa, Mpanjaka faharoa, toko fahafolo, vakitsika andininy 15 hatramin'ny andininy 17. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mpanjaka faharoa, toko fahafolo, andininy 15 hatramin'ny 17. Ary rehefa niala teo Jehova dia nahita an Jonadaba zanaka lahiny Rekaba avy manatona azy, dia niarahaba azy izy sy nanao taminy hoe: marina va ny fonao tahaka ny foko amin'ny fonao? Ary Jonadaba namaly hoe: eny, raha izany ary noho izy, ho Jehova, dia aoka isika ifandray tanana. Dia natolony ny tanany ka nampiakariny Jehova eo aminy teo anatin'ny kalesy izy. Ary ho Jehova, andeha iarahantsika mamaky andininy 19 miaraka mamaky sika rehetra. Isa 2:3. Ary ho Jehova, andeha hiaraka amiko ka izaho ny zoto-poko ho an'i Jehova. Aleloia. Andeha hiaraka amiko ka izaho ny zoto-poko ho an'i Jehova. Tenin'i Jehova izay resaka tamin'ny Jonadaba: andeha hiaraka amiko ianao ka jereo tsara ny zoto-poko ho an'i Jehova. Aleloia. Raha miresaka ny atao hoe fahazotoana, mazava ho azy araka ity andinin-tsoratra masina noraisina ity, indrindra ny andininy 19 dia milaza mazava tsara ny amin'ny atao hoe zoto. Ary ilay tena zavatra tsara amin'izany zoto izany dia faritany mazava mihitsy hoe zoto-po. Aleloia. Zoto-po. Ary ilay zoto-po izay nananany dia tsy nataony ho any amin'ny zavatra hafa, nampiasaina any amin'ny zavatra hafa, fa zoto-poko ho an'i Jehova. Aleloia. Engane isika rehetra mba samy hanana zoto-po ho an'Andriamanitra. Aleloia. Ny fahazotoana dia azo zaraina ho roa miavaka tsara. Voalohany, misy ny fahazotoana izay atao any amin'ny zavatra ratsy. Misy ny faharoa kosa, misy ny fahazotoana ho amin'ny zavatra tsara. Dia tahaka ity izay hita tamin'ny Jehova ity: jereo ny zoto-poko, izaho ny zoto-poko ho an'i Jehova. Aleloia. Voalohany ary, ny zoto-po ho amin'ny zavatra tsy dia tsara, tsy hoe ianarana akory izany. Ny tsara no alay fitahaka ho ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy, fa
lazaina kosa le izy mba ho fantatra tsara ay misy zavatra tahaka an'izany eo amin'ny olona ary ialana lavitra le izy. Alleloia. Romanina 10:1 ka hatramin'ny 2. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahy, ny rinofoko sy ny vavaka ataoko amin'Andriamanitra ho an'ny Israely dia ny amonjena azy. Eo amin'ny 2 misy an'ilay zavatra izay tiana motsindrina. Fa vavolombelony reny aho, fa mazoto an'Andriamanitra izy. Après un virgule io, saingy. Raha vao zavatra misy hoe saingy dia ohatrany hoe misy hoe indro kely. Saingy nitoyany tsy araka. Tsy araka n'inona? Tsy araka ny fahalalana. Fa vavolombelony reny aho, hoy apôstôly Paoly, fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny lalàna, ary mety ho ny tenany mihitsy azy no nataony ohatra ny amin'izany. Hoe tena naneho fahazotoana be tokoa izy tamin'izay zavatra nataony, saingy tsy araka ny fahalalana. Mazoto ho an'Andriamanitra ireny, saingy tsy araka ny fahalalana. Misy zany fahazotoana diso lalana. Ary izy ny teny mazava tsara hoe vavolombelony ireny aho. Manamarina zany izy fa misy ny fahazotoana tsy araka ny fahalalana. Ary dia asehony mazava tsara zany fijoroana vavolombelona izany, izay entiny manitsy ny olona mba tsy hanao tahaka izany intsony. Raha mbola ao anatin'ny tsy fahalalana moa dia araka izany hoe tamin'ny andron'ny tsy fahalalana. Fa kosa mba entina anitsiana sy ampianarana ny olona ny toetoejavatra tahaka an'izany, dia araka izay hitantsika ato amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly 2:20. Vakitsika manomboka 1 zany. Ry lehilahy, ry rahalahy sy anareo ray, henoy ny teny alahatra aminareo ankehitriny, analatsiny ny tenako, ary noho ny ren'ny olona fa teny Hebreo noho ny tenenany taminy, dia nangina izy ary hoy izy: izaho dia lehilahy jiosy, teraka tany Tarsosy, tanàna any Silisia, fa teto amin'ity tanàna ity no nahabe ahy teo an-tongotry Gamaliela. Dia eno tsara ary ny toyany. Dia nampianarina tsara ny lalàna avy tamin'ny razanao, ary nazoto indrindra, tsipihana tsara, ary nazoto indrindra ho an'Andriamanitra tahaka anareo rehetra ankehitriny. 4, eo le hoe saingy. Saingy izy tsy araka ny fahalalana. Ny 4 no manazava an'izay. Nanenjika izao lalana izao aho hatramin'ny famonoana sy famatorana na lahy na vavy, ary ny fanolorana azy ho ao an-tranomaizina. Dia milaza zavatra maro be izy amin'ny 9 aorianan'io, fa hatreo aloha no raisitsika. Tena nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Ary hitantsika zany ao amin'ny io Asan'ny Apôstôly io, izay zavatra nataon'izany lehilahy zany, izay nilaza fa nazoto mihitsy izy, nazoto indrindra. Eo amin'ny 9 tapany farany io, nazoto indrindra ho an'Andriamanitra. Tahaka anareo ankehitriny izay mbola eo ambany lalàna, mazoto an'Andriamanitra nefa zoto-po diso toerana.
Raha mijerytsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:1 ary mba nakasitraka ny namonoana azy koa Saoly. Ary tamin'izany fotoana izany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema, ka dia niely teny amin'ny tany Jodia sy Samaria izy rehetra afa-tsy ny apôstôly ihany. Nisy fanenjehana mafy ny fiangonana, tsy fanenjehana moramora, tsy fanenjehana kely, fa voalaza eto fanenjehana mafy, fanenjehana manahoana izany. Ary ireo manenjika nefa dia olona izay manana fahazotoana, fanampiasain'ny devoly ilay fahazotoana, tsy ho amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra fa ho amin'ny famotehana ny asan'Andriamanitra. Ary ao amin'ny toko 7:1 ary mbola ny fofofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany Saoly, ka nakao ampisorona be izy, ka nangataka taratasy taminy no any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho any Jerosalema izay rehetra hita momba izany fampianarana izany na lahy na vavy. Ny fofofofo fandrahonana sy famonoana ny mpianatry ny tompo. Tena nanana fahazotoana izy tao anatin'izany, tsy mipetrapetraka, tsy natoritory. Fa ny fotoana ny lany tamin'izany, ny herim-po ny lany tamin'izany, ny fahazotoana rehetra nampiasainy tamin'izany. Fa fahazotoana izay nangalariny devoly, nampiasainy devoly tamin'ny zavatra tsy manjary. Ampiasaina amin'ny famonoana olona, fanenjehana fiangonana, fandravana ny asan'Andriamanitra. Ary misy olona manana fahazotoana fa ahodin'ny devoly ampiasaina amin'ny zavatra takan'izany. Ny fahazotoanao aza velangalariny devoly fa ampiasao aty amin'ny asan'Andriamanitra. Aleloia. Saingy kosa tamin'ny lafiny ratsy, satria eo amin'ny tapany faharoa amin'ny Andriamanitra nefa dia mazoto mihitsy izy manao an'izany. Mazoto. Misy olona koa hoe mazoto manao zavatra tahaka an'izany. Manana zoto fampiasaina amin'ny zavatra tahaka an'izany. Ary izany no andraisantsika aloha ilay côté négatif ho amin'ity fahazotoana ity. Tsy ilay fahazotoana akory no hoe ratsy, fa ilay ampiasaina an'ilay izy, fomba ampiasaina an'ilay izy. Dia nandroso izy izy, nandroso tamin'ny fivavahan'ny Jiosy. Izany hoe nandroso izany ke nazoto izany. Nandroso, tsy niemotra, fa nazoto tamin'ny fivavahan'ny Jiosy. Resaka fivavahana andresahana eto fa tsy fanompoatsampy. Fa fivavahana nefa mandeha any amin'izay tsy izy. Ilay fahazotoana amin'ny fanaovana azy. Mihoatra noho ny maro any, tena olona mazoto mihoatra noho ny maro nefa any amin'ny zavatra tsy izy. Nandroso tamin'ny fivavahan'ny Jiosy mihoatra noho ny maro, izay indray nihira tamiko teo amin'ny fireneko aho, ka fatrapitana indrindra ny fomba mampanao ny razana. Izy zany ilay fivavahan'ny Jiosy izay manohitra ny fivavahana kristianina. Nefa dia tena mazoto amin'izany. Ary tahaka an'izany koa ny amin'izao fotoana izao mahita antsika eny rehetra eny mitovy amin'izany. Tsy resaka betsaka ny amin'izany eo, fa ny tsiraray mety mahita an'izany, manana havana ny amin'izany, piraitanana ny amin'izany, manenjika ny fiangonana kristiana. Ary misy asa tena manao izay azo atao mihitsy anakanana an'izany. Raha misy havana amin'ny vavaka, raha ny amin'izany dia mazoto. Ny zoto izay amporisihana antsika amin'ity tapany faharoa ity dia ny zoto ho amin'ny zavatra tsara. Aleloia. Aleloia. Verina kely tsika amin'ilay hoe jereo ny zotom-poko ho amin'ny Jehova. Raha maneho zavatra tsara ianao, raha maneho zavatra amin'ny olona,
raha manodidina ty atao hoe zotom-po ty dia aleo zany mihitsy ny tena mba ho hitan'ny olona ny amintsika tsiraray avy. Aleloia. Zoto, mazoto makaty an-tranon'Andriamanitra. Ho ny baiboly amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, mazoto makeo akanjany tempoly. Aleloia. Za aloha tsy hiteny hoe mazoto makeo fotsiny ve na ka mivavaka sa tsy de mivavaka sa manahoana, tsy tena any aloha fa le fanehoana fahazotoana makaty an-tranon'Andriamanitra dia ao ka tena azoto amin'izany mihitsy sika raha lasaina-bavy. Ho an'izay efa mazoto mbola mamporisika anao, tena mbola azoto hatrany hatrany ihany. Aleloia. Baiboly dia milaza mazava tsara fa misy olona tena ritraina mihitsy, tena maritraina azy mihitsy zany hoe fahazotony ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra zany. Raha mijery sika atao amin'ny bokon'ny Salamo 7:100 andininy 7:30. Salamo 7:100 andininy 7:30. Fofolo andininy. Andeha miaraka mamaky sika. Ao ary. Velary tsara ny baibolinao. Salamo 7:100 andininy 7:30. Isa 2:3. Naritra ainay ny zotom-poko. Aleloia. Aleloia. Hitanareo ve ilay izy? Naritra, tsy hay naharitra. Ray naharitra indray zany resaka faharetana zany. Fa izy hoe naritra, naritra misy accent grave eo amin'le i. Naritraina any tena miritraina mihitsy. Tena naritraina azy mihitsy ny zotom-pony ho an'Andriamanitra. Zany hoe tena nandaniny tena nanaovana izay faran'izay azo atao ary tena saro-piaviny amin'izany. Naritraina azy mihitsy zany ary tena zava-dehibe amin'ny mihitsy zany. Aleloia. Engany mba ho tahaka an'izany no hita amintsika tsiraray avy. Matoantsika tonga aty an-tranon'Andriamanitra tahaka an'izao, miazakazaka maka aty an-tranon'Andriamanitra tahaka an'izao, miaritra itsika na mafy na sarotra, na manahoana na manahoana, na inona zay zavatra mety misy na amin'ny tenanao manoka, na ao amin'ny tokantrano, na ao amin'ny fianakaviana, na any am-pianarana, na any amin'ny mpiasana, na any amin'ny fiarahamonina, na any amin'ny toerana maro samihafa rehetrarehetra any. Dia mbola amporisihana mba tena anana izany toe-panahy miritraina mihitsy maneho ny fahazotoana izany. Aleloia. Aleloia. Be dia be any ny zavatra mety lazain'ny olona gasika ny fiangonantsika any amin'ny tambajotsan-tserasera maro samihafa. Fa za mbola mampirisika atsika fa aoka mbola ezaka hatrantsika tsisy ravoravo-tanana mihitsy, tsisy emotra mihitsy. Na iza na iza. Aleloia. Na mafy na ho sarotra. Aleloia. Indray hariva voaingana anatin'ny orana be iny tery Anosizato. Misy an'io zandary mandamina amin'ny resaka circulation reny, dia andeha hody any vita ny asany zany ny anjara, andeha hody any alakamisy izy. Dia mijery bus, mijery tomobila izay nalalaka. Zarery moa zany mitondra tomobila dia jereny any nalalaka dia tonga dia sakanany dia netiko izy. Ndresadresaka moa izay teny an-dalana. Ny embouteillage maharitraritra, ny orana mirotsaka. Dia niteny izy,
Za moa zany nanao présentation pasteur ny fiangonana Jesosy mamonjy aty alakamisy. Za koa zandary mapetraka aty alakamisy. Dia nanahoana pasteur reny problème aminareo reny? Tonga dia zany natsofony. Eny moa tsy maintsy manao présentation zany pasteur ny fiangonana Jesosy mamonjy alakamisy. Satria izy ody any lakamisy. Tonga dia any ny fanontaniana. Ndraindray koa ianao mety tratran'izany any amin'ny toerana any. Miteny hoe mivavaka amin'ny Jesosy mony. Dia tsy mba hoe manahoana ny fandeha amin'ny fanompona an'Andriamanitra fa tonga dia manahoana ilay olana any. Raha vao miteny Jesosy mony dia fa manahoana ilay nanahoana izay nareo tao fa nanahoana ihany. Tonga dia na olona ny aty ala be any maro lambo any ary. Misy mpanompon'Andriamanitra tondra any faritra maro lambo any. Raha maro lambo zany tompoko toerana isolé be zany maro lambo zany. Dia mandeha manao asan'Andriamanitra izy any ambanivohitra any anaty ala be. Dia tsy maintsy manao présentation mitory tenin'Andriamanitra mitety tokantrano mitory ankalamanjana dia avy eo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy dia ozy ilay olona anaty ala any. Nanahoana izay nareo Jesosy mamonjy efa nilamina? Olona anaty ala. Mahagaga. Fazakivy amin'izany raha lasana bavy e. Sao dia fitaovana entin'ny devoly anaketrano ndaty. Fa tena tsy hitako izany. Aleoko mihitsy mijanona. Tena tsy tantiko tsony mihitsy. Isan'andro any am-piasana any. Amin'ny havanay. Sy n'izao. Mampirisika anao aho. Matoa mitondra ny tiafatra ity aminareo eto. Dia zao fantatro tsara ny fiainana eto. Fantatro tsara ny zava-misy eto. Fa zao te hampirisika anao hatrany maneho fahazotoana hatrany amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Alleluia. Maneho fahazotoana hatrany. Ny kristianina raha lasa nabavy namatsika any ambadimbadika any. Nandray izy ireny dia tsy dia mahatato loatra zavatra misy. Ozy ilay pasteur anankiray. Rehefa natsony pasteur eto an-toerana hoe mikary ianao aty Akorondrano fa misy asa hifanampiana. Zareo motsy eto zany tamin'ny maraina teo président pasteur Justin Fianaratsoa, pasteur Tovikery Andapa fa nisy asan'Andriamanitra dia tsy maintsy nandehanandry zareo ihany koa pasteur Toky misy fitokanam-piangonana any Ambohimanjaka any elanelana Antsirabe sy Ambositra. Dia nantsona mba hanao renfort anareo eto amin'ny Foibe. Alleluia. Dia nanao manatenin'Andriamanitra hoe Tompo inona no ampahirezina andreo rahalahy sy anabavy ao amin'ny Foibe reo fa reo dia tena manatrika ady mihitsy reo. Eto tanjavatra isan'andro. Nandray misy zavatra tao. Voninahitran'Andriamanitra tonga dia misongadina miakatra be ohatra tamin'ny lahady herin'ny androany. Hitanao voninahitran'Andriamanitra vahoaka tsy vahoaka tokotany tsisy andehanana. Latsinainy maraina dia efa misy an'izao ndray manao an'izao ndray. Ahoana ihany ary. Mety kely indray aloha ny fiangonana. Covid azy va tsy fidina. Dia manao an'izany. Ady izany. Tsy maintsy hatrehan'izany. Alleluia. Izay no tiako ampahirezana antsika eto. Na inona no traka sy miseho. Aseho foana ny fahazotoana sy ny faharetana rahalahy sy anabavy. Olona mpanopin'Andriamanitra avy any amin'ny province.
Vany amin'ny province Tamatavy ihany. So ihany izy izy fa tsy netiko taty ny mpinonay izy izy fa raha nahita andreny zavatra reny dia verin-dalana mihitsy. Dia hoy aho tamin'ny aloha hoe tena malemy be zany hoa. Ampianarina ny mpino tanjaka isedra zava-tsarotra hiatrika na inona na inona. Asika eto amin'ny fobe dia ampianarina n'izany mihitsy. Aleloia. Hiatrika. Tsisy mialan-darana na inona na inona. Aleloia. Mety misy zavatra. Amakapahana kely dia mieritreritra tsara. Andao ndray. Aleloia. Aleloia. Ndray mety bati moral ihany amin'ny zavatra dia somary eo kely aloha, somary miravoravo tanana kely. Fa zao ny clé atoroko anao tsara. Mieritreretra tsara aloha. Dia dinio ndray. Tady ty zao tenin'Andriamanitra zao. Andao ndray. Aleloia. Tsy ataoko mahita hirika amiko ianao ry devolo. Animba ny fiainam-panahiko tsy atongavako any an-danitra. Fa na inona miseho sy mitranga. Atrehana izany. Aleluia. Aleluia. Dia hoy aho miantso an'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe raha nareo zany tahaka anay eto dia efa tsy haiko intsony na ny mpino. Fa rena santionany kely reny ray isan-jato. Zany ve? Ray isan-jato. 1% reny. Tsy 90% reny fa 1%. Dia isika eto amin'ny foibe. Amporisihana hatrany hatrany. Ampitomboana mihitsy ny finoana. Ary indrindra ny fanoloran-tena. Aleluia. Ny fanoloran-tena. Mba azoto hatrany hatrany ihany. Fa raha vao miaina io zotom-ponao io dia efa mahita hirika ny devolo mampiditra kamona, mampiditra falaindaina. Fa rehefa tafiditra izay dia manomboka tsy mavaky baiboly intsony ianao, tsy afaka mandoalika maharitraritra intsony ianao, ary rehefa tsy afaka manao an'izay ianao dia marefo ny fiainam-panahinao, marefo ary dia mora ho azy ny idiran'ny fangatsiahana, mora ho azy ny idiran'ny saina maro samihafa ampidiran'ny devoly. Dia hoy izy andana makary izy, andana makary, andana makary. Na andana miverina misotro toaka mihitsy. Andana miverina any amin'izao tontolo izao. Asa io foana ny zotom-pora lasy anabavy. Aleluia. Ny alahelo araka an'Andriamanitra. Hoy voalazan'ny Korintianina 2:7. Andininy 7 ka hatramin'ny 12. Miasa fibebana tsy hanenenana. Andininy 7. Korintianina 2:7 andininy 7. Ary mifaly kosa aho ankehitriny. Nefa tsy noho ny nampalelovina anareo, fa noho ny nampalelovina anareo mba hibebaka. Fa nampalelovina araka an'Andriamanitra ianareo mba tsy ataonay maty antoka na amin'inona na amin'inona. Fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebana ho famonjena tsy hanenenana. Fa miasa fahafatesana kosa ny alahelo zao tontolo zao. Fa indro izany alahelo araka an'Andriamanitra izany tokoa dia nahatonga fitandremana manahoana tao aminareo. Eny fa fanadiova-tena manahoana, fahatezerana manahoana, fahatahorana manahoana, faniriana manahoana. Miara-mamaky sika ny toyany. 1, 2, 3. Zotom-po manahoana. Aleluia. Famalinany ratsy manahoana tamin'izany rehetra izany dia mampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izany raharaha izany ianareo. Zotom-po manahoana. Zotom-po manahoana moa ny ananan'ny olona. Jerentsika tsara fa na dia tsy resaka fivavahana azy. Vao marahina ny olona dia fa miakatra avy any ambanivohitra any
indrindra ao anatin'ireny andro ririnina misy erika mifafy tena mangatsika reny. Nefa amin'ny 2 maraina dia efa tonga eny an-tsena nanoso be eny, an-tsena nandravoangy any. Vao maraina be. Raha mandalo ianao vao maraina be amin'ny telo eny amin'ny anoso be efa feno olona. Amin'ny 4 zany dia efa vahoaka. Fa nahoana moa isika no tsy tokony ifo maraina tahaka an'izany koa hivavaka. Aleloia. Fa manena ny olona mavita amin'ny 2 maraina. Misy aza miditra anaty reny tanina nandrano reny amin'ny andro ririnina mangatsika be amin'ny 2 maraina mandeha makanandrano anatin'ireny rano reny. Fa ngamo izy tsy olombelona takatsika tsy mahalala mangatsika. Fa isika amin'izany ao anaty bodofotsy mafana. Fa raha tsy manana fahazotoana izy tsy havita an'izany. Ka raha nanany olona ary amin'ny fahadisoana tsy resaka fahotana koa izany. Mifo maraina be ny olona. Tsy resaka fivavahana ty resahany ity fa resaka fameloma-tena fitadiavana. Maraina be ny olona efa mifo. Ary tsy indray mandeha fiainana isanandro zany. Tamin'izay niasa tany amin'ny faritra atsimo tamin'iny faritra Androa iny. Mandeha fiarakodia miala aty Antananarivo alatsinainy. Larobia hariva vao miditra any Amboasary atsimo. Mandeha andro aman'alina zany. Miaritra torimaso mihitsy ny chauffeur. Tsy matory an-dalana izay. Ny lalana ratsy. Antananarivo Iosy 600 km. Rehefa tafakatra ny ry amin'ny croisement makany Toliary sy makany Fort Dauphin dia tonga dia hitanao amin'ny croisement amin'ny secondaire iny Menatsimo iny. Toliary mekandrefana fa Menatsimo Fort Dauphin tonga dia Menatsimo. Dia eo misy plaque tonga dia hoe Fort Dauphin 487 km. Mbola andiananao takin'inona izany. Secondaire zany fa tsy goudron. Tsy matory andro manala. Nandritra ny fotoana niasanay tany 98, 99, 2000, 2001, 2002 zay ny infecté niala tany nakeo Akadindravola Ivato. Dia misy coopérative fandehananay Sonatra. Fandray be aminay ilay chauffeur satria nafaranay entana colis avy aty Antananarivo avy aty amin'ny fianakaviana. Efa misy zatra ilaina tahaka an'izay dia. Nandritra ny fotoana mijanona tany efa nahazo taxi brousse tata 909 anankiroa izy. Le pakany Fort Dauphin reny. Efa navita trano villa be ngeza be. Ray any Amboatolampy ny ray etsy Andoro amin'ny fotsy. Le inona tiako lazaina? Le fahazotoana miaritra. Le fahazotoana tena hoe tsy mandry andro tsy mandry alina. Ary tsy mahagaga raha matafavoaka zavatra ohatran'izany. Tsy resaka alatra zany na afetsifetsena. Fa tena hitanao mihitsy hoe tena hoe fiaretana. Ary sika ihany koa amin'izao fanomponana an'Andriamanitra izao. Raha tia tafavoaka zavatra tsara isika tsy maintsy miaritra ary maneho zany fahazotoana izany amin'izay zavatra atao tsy amin'ny ara-nofo ihany fa indrindra amin'ny ara-panahy. Aleloia. Dia jereo voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe zotom-po manahoana. Zotom-po manahoana. Andeha ho ampiasaintsika amin'izao fampandrosoana ny asan'Andriamanitra zao zany. Na misy aza manao zavatra maro samihafa. Anakanana andravana zao asan'Andriamanitra zavatra tsotra ampitaiko aminao. Zao ihany. En avant. Alléluia. Tsisy mihemotra. Aza atao manimba ny fanoran-tena anao mihitsy ny fahitana zavatra maro samihafa. Asa io foana ny fahazotoanao raha lasa anabavy. Onirantsika manao na ho mafy na ho sarotra. Alléluia. Oabolana fa 1 amby 3. Andininy 10
ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo dia maneho fahazotoana eo amin'ny renim-pianakaviana anankiray izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa vehivavy tsara. Ohabolana faraka amin'ny telopolo manomboka amin'ny 9 izany mahita vehivavy tsara fa ny tompany dia mihoatra lavitra noho ny roby. Matoky azy ny fonony lahy ary tsisy zavatra nimba azy. Soa no atondra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Mizaha volon'ondry sorongony izy ary miasa tsitrapo amin'ny tanany. Toy ny sambo mpandrato izy ka avy any amin'ny lavitra no hitondrany haniny. Jereo ny 9:15. Mifo koa izy raha mbola alina. Tsy hoe matory maraina be ao. Dia aza piretina mihitsy jiro io raka izy. Aza voaina amin'ny varavarankely. Fa mazava be tsisy atoriana. Andro fa mivalo maraina. Hafa aloha hoe niasa alina, hafa aloha hoe niaritory nisy fahoriana sy ny tatakan'izay. Fa eto izy mifo koa izy raha mbola alina ka manome hanina ho an'ny ankonany sy anjara ho an'ny ankizy vaviny. 9:19. Mihevitra sa izy. Tsy mba matoritory, mihevitra sa ka mahazo azy. Aleluia. Ny vokatry ny tanany no anaovany tanim-boaloboka. Zany vehivavy zany manambady eo amin'ny 9:12 izy matoky azy ny fony lahy. Fa zao tsy miandry ilay vadiny fotsiny izy. Fa jereo izy mihitsy misikina. Marina nge zany raha lasa anabavy. Aleluia. Jereo ary ny baibolinao amin'ny 9:7. Dia ao iarahantsika mamaky. Isa 2:3 misikina hery izy ary atanjahany sary. Aleluia. Misikina mihitsy izy. Samy misikinitsika rehetra. Aleluia. Ny olona any amin'ny faritany any rehefa hanao raharaha izay dia misikina. Fa tsy hoe rehefa tsy hanao raharaha dia manao costume fa rehefa ny olona izay no misikina. Anao inona izy izay? Anao zavatra izay. Raha mba anao mahita fanaon'ny olona any amin'ny sisisiny any. Rehefa misy zavatra zay misy fahoriana ohatran'izay. Rehefa izy izay no misikina lamba ho any iny. Hiasa ary zareo izay. 9:20. Hita amin'ny fa tsara ny entana. Ahoana ny toyany eo? Ary tsy maty jiro mandritry ny alina. Aleluia. Fahazotoana ane zany. Aleluia. Tsy hoe mampanakarena jirama fotsiny izy. Tsy maty jiro mandritry ny alina. Ny sasany ny ampiretan'ny jiro matahotra raha vao mipika ny jiro. Matahotra. Tsy mahita torony izy raha vao maty io jiro io fa ohatra mahita lohan'olona taky nify be hono izy. Dia aloha irehatra foana ny jiro. Ny jiro mamy mahazo tombony amin'izany. Mihodina tsara ny compteur amin'izany. Fa izy tsy maty jiro mandritry ny alina. Miasa manao za. Tia mpianatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Ny amin'ny fahazotoana. Aleluia. Ary mbola tsara be ny toyan'io fa aloha ajanoko hatreo. Fa maneho fahazotoana mahafinaritra zany. Ary ny Romanina 12:12 dia aza malaina hozy izy amin'ny asa mandraraha. Aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Aleluia. Aza malaina amin'ny asa mandraraha fa aoka fanafo. Ilay hafanampoa midika fahazotoana. Aza misy mangatsitsika na memotremotra na inona atrehanao. Vokaneo afanampo foana ianao. Aleluia. Juda 9:13. Ry malala, raha manao izay zotom-po rehetra ao, anoratra aminareo aho ilazany amin'ny famonjena iombonana, dia nisy natery anoratra aminareo, ananatra mba hiazahanareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha ho an'ny olona masina. Aleluia. Ry malala, averiko kely.
raha manao zay zotom-po rehetra ianareo, zotom-po rehetra. Oka ny zotom-potsika ho ampiasaitsika amin'ny lafiny tsara, indrindra miara-pana amin'izao fanomponan'Andriamanitra izao. Dia raha Jesosy. Korintianina 2:7 ka ny andininy voalohany sy 2. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany andiny tsoratra masina izany. Korintianina 2:7 andininy voalohany sy 2. Fa ny amin'ny fanompona ho an'ny olona masina dia tsy misy tokony hanoratako aminareo. Andininy 2. Fa fantatro ny fahazotonareo izay ataoko rehareny aminareo amin'ny Masedoniana hoe efa vonona ato ny taontsy Akaia. Miara-mamaky ary ny toatsika ny toyany. Miara-mamaky ny toyany sika. Isa 2:3 ary ny zotom-ponareo dia nampirisika ny maro. Tena tokony amenina mafy mihitsy zany. Ny zotom-ponareo dia mampirisika maro. Fanehoantsika zotom-po raha lasa nabavy amin'izao fanompontsika n'Andriamanitra dia mampirisika manaitra ny maro. Fa ny fahitananao lay mindaina kamo na vaky Baiboly na famonjena fivoriana fifa tika na fanaovana fitoriana filazantsara zay asa fanomponana didy efa memalaina reny ara vita batisa efa foviana reny ara mpampianatra sekolelady reny ary manana ndraikitra eo amin'ny asa reny ary efa foviana nafatarany andreny Jesosy mamonjy zay voviana ny tato fahitany olona fiverenan-dalana ny fiemorana ny fakamoniny ireo zay fa teo aloha dia mahatonga ny fahasimbana ho an'ny hafa. Au contraire kosa ho voalaza eto amin'ny ny zotom-ponareo dia mampirisika maro. Aleluia. Mazotoa mandrakariva raha lasy anabavy tahiny tomponareo. Ndeha ataontsika ilay hira fiderana anankiray tamin'ny Noely farany teo. Hira 4:30. Mba dinamika raha lampitendry azafady fa lany be ilay fotoanantsika. 4:30 zoto mihoatra tahaka ny fanondran-dranomasina izay tsy mitsahatra tompony zotoko. 4:30 firana fanampiny tahaka ny fanondran-dranomasina tsy mitsahatra ny eny zoto tompony zotoko. Tahaka ny fiposaky ny maraina tsy mitsahatra Jesosy eo ny zotoko. Aleluia. Nefa sao dia ambony be indray nambany ny kleny dia ratsy be mivalana. Efatra amby 30 zoto mihoatra. Alefa ilay teka. Loloha verina kely fa tena ohatrany tsy tafiditra mihitsy. Azafady. Agany fiposa maraina tsy mitsahatra Jesosy eo tomponao tsy mitsahatra hiravana ratafantatra itoriana fiatiamanitra tsy hitsahatra anumpana tsy mitsahatra hiravana ratafantatra itoriana manitra tsy tsatana lelalitra taka ny fanompiasany taona taka ny fifany nasany andro tsy mitsahatra ny raha eo so taka ny rivotra amin'ny fofofofo ny rivotra fofofofo tsy mitsahatra ny tanàmasy nompanao azy anompana tsy mitsahatra hihira ho anao atafantatra hitory anary amanitra tsy tsatana ny maritra
Tompo anaty mitratra, iravanao atafatatra, ikorana rianomaritra, tsy tratrana ny farany. Tompo anaty mitratra, iravanao atafatatra, ikorana rianomaritra, Alleluia, alleluia. Andohalika hivavaka isika hisaotra ny Tompo ny amin'izany hafatra izany. Tompo misaotra anao izay no ny fitahinao lehibe. Afaka indray nideranao sy nanome voninahitra anao, ary indrindra nandre ny hafatra. Tompo ampitoerao anatiny tsiraray avy ny zoto, mba tsy azony devoly angalarina ao amin'ny zavatra hafa izany, mba tsy azony devoly ampiasaina amin'ny zavatra hafa izany. Ny zoto ho ampiasaina amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ny zoto ho ampiasaina ho amin'ny asa araka an'Andriamanitra. Tompo, manome voninahitra anao aho.